Manoloana ny zavatra misy iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao izay hitantsika eny anivon'ny tambazotra serasera sy eny amin'ny vakijery eny dia tsara ihany manao fampatsiahivana ny tokony fitondran-tena izany atao hoe mpiasan'ny fahasalamana. Mpiasan'ny fahasalamana na mpitsabo ianao na infirmiera na rasazy na miasa any anaty birao dia tokony manana ligne de conduite na tsipim-pitondran-tena izay tokony hometrika an'izany mpiasan'ny fahasalamana izany. Betsaka na mitarainy manomboka hatrany amin'ny CSB izany manomboka hatrany amin'ny hôpitaly ka hatrany amin'ny birao rehetrarehetra hidirana any anatiny any. Tadadio fa matoatsika niditra ho mpiasan'ny fahasalamana dia tokony hanana an'izay notion na empathie zay na hoe fahaizana mahatsapa ny zavatra iainan'ny olona. Rehefa misy ny marary dia mipetraka eo amin'ilay plasin'ilay olona tsaboina amin'izay tsika. Faharoan'izany tokony alemy fanahy tsika tsirairay avy ao anatin'izay satria olona en détresse na olona mitady vonjy ny olona tonga any amintsika, tsisy olona ho any amin'ny dokotera pour le plaisir zany fa matoa izy makany aminao dia mila vonjy, dia tokony manana an'izay compréhension zay antsika tsirairay avy. Zavatra hita nefa dia mibetsaka ny fitarainana ao anatin'izay ary misy ara moa tompon'andraikitra izay maneho fihetsika tsy voahevitra manoloana ny voina mahazo ny olona izay marary azy. Sanatria lasa ohatrany hoe manivaiva ny fahorian'ny olontsika ao anatin'ny zavatra izay fihetsika izay aseho antsika dia tiako ihany mamerina an'izay satria lasa adino izy mipetraka amina teknisianina mpitsapitsika dia matetika rehefa ohatra ka hoe voapetraka ny fanafody dia adintsika fa olombelona ao anatin'izay. Matetika tsika raha miasa anaty birao dia matetika rehefa vitantsika ny anjarantsika tompony andraikitra ara-panjakana antsika dia adino hoe olona neny aorinan'ny décision izay resantsika sy raisintsika ary misy olona mihainotsika amin'ny zavatra izay resana ao anatin'izany. Io zany dia andrain'ny fanapahakevitra ministera manoloana andreny satria mizatra tsy mety, mizatra marary ny olona, mizatra marary ny vahoaka ny anatiny any ary tsy ekena intsony zany. Efa elitsika ny fampiresaka atao anatin'izany teto anivon'ny ministera hoe mba mila manana ligne de conduite, mba manana an'izany dignité zany ianao mampiasa fahasalamana fa lasa tsy manana an'izay izy dia lasa ny corps ray manontolo ny eto anatin'ny ministera fahasalamana lasa voahentsika ao anatin'izany. Akasitrahana feno ny ezaka izay efa nataontsika mpiasan'ny fahasalamana nanaraka n'izay toromarika izay ny amin'ny fanatsarana ny kalitao eny anivon'ny fandraisana olona ary aprisiantsika rehetrarehetra noho an'izany. Ho an'ireo izay miny tsy manaraka an'izany kosa dia raha aty amin'ny niveau central izy aty amin'ny Foibe dia mandray ny andraikitra tandrifan'izany izahako maministra anazy ireo mpiaraka miasa aminaty anivon'ny ministera fahasalamana aty amin'ny Foibe fa ho antsika any amin'ny ratsamagaika rehetrarehetra any dia tena tokony tonga dia raisina ny andraikitra tandrifantsika fa manjary mampijaly vahoaka tsika ao anatin'izany.